Ny fizotran'ilay fanentanana mandehandeha izany hoe animation mobile dia misy fiara ivezivezy manerana ny vilana Antsirabe, nentana an'ireo tanora sy ny mponina eto Antsirabe ihany koa amin'ny alalana hafatra izay efa napetraka momba ny tontolo iainana. Dia tsy inona moa ilay izy fa famaliana ny hafatry ny Papa ao anatin'ny Laudato Si dia fanentanana ao amin'ny fiovam-po ity sy hanaja ny tontolo iainana ary hanao fihetsika hiala amin'ny fihetsika mahazatra taloha izay manimba tontolo iainana dia hanao fihetsika indray ho fanatsarana ny tontolo iainana sy ho fanavotana arak'izay tratra, satria ny tany dia trano be iombonana ary Madagasikara dia tokantranontsika ka tokony ho kolokoloina sy ho hajaina. Isan'izany fiovam-pietsika izany ohatra ny fomba fanariana fako dia ataontsika amin'ny teny frantsay hoe ny triage de déchets, atokana izany ireo plastika izay tena manimba, eo ihany koa ny taratasy ary ny fako izay mbola azo avadika izany hoe atao recyclage ao aorianan'izao hetsika izao. Izany rehetra izany dia misy fiarah-miasa miaraka amin'ny GIZ na coopération allemande sy ny ministèren'ny environnement. Ny fampianana izay ny anivon'ny sita dia hisy ireo dabapako ahafahana manavaka ny karazana fako, fametrahana dabapako karazany 3 eny anivon'ny sita tsirairay avy sy ny eny amin'ny grand site, ahafahan'ireo tanora manary fako izany hoe mitokana ny fako afaka recyclena, mitokana ny fako izay tena aoriana, ary misy ihany koa ny fiarah-miasa amin'ny DRED eto Antsirabe amin'ny fanodinana an'ireo fako afaka recyclen'ireo. Raha nahatsikaritra izany tsika dia tamin'ity JMJ mandady ny fahafolo ity izay tototsaina eto Antsirabe no nisian'ny fanentanana amin'ny fiarovana ny tontolo iainana voalohany amin'ny fankalazana ny JMJ rehetra. Izany dia vokatry ny fanentanan'ny Papa tamin'ny taratasy encyclique nosoratany izay mitondra lohateny hoe Laudato Si na hoe hodirenan'ny Andriamanitra. Dia ny tanora izany izay arindran'ny vovonam-pirenena katolika ny tanora dia niezaka mba hanana tetikasa eraky Madagasikara mba handraisan'ny tanora anjara amin'izay fanentanan'ny Papa izay. Dia nisy tetikasa izay moa atao hoe Youclim na hoe Youth for Climate Madagascar, efa 3 taona amin'ity zao natombohany dia efa mpiara-movimentka maro miara-miasa aminay, anisan'izany ny GIZ, ny fikambanana Mahatsangy. Anisan'ny tena tiana tsindrinany koa hoe ny JMJ matetika dia hoe resaka finoana sy ao anatin'ny vavaka fotsiny no tena mibahana, fa nefa ihany koa ny fikajiana ny tontolo iainana io dia afaka ampidirina tsara ao anatin'ny pastoralan'ny tanora. Dia izay zany ny tena nanomezana sehatra manokana ny ity fandaharam-potoana ity le festival Laudato Si moa ny anombohana anazy androany io makany amin'ny grand site mandany resaka anaovana ny lamesa fanokafana.